fanokana mpanjakana zany hoa tsy isy satria le olona anao an'izany inge tsisy hery tsisy ininy miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao nao selaselina miala tsiny ago fa manandrama tsy haiko raha za aloha mbola tompona andraikitra manandrama mandeha amin'ny arabe za tsy adalena olo loatra zany ao a ianao koa ve namany ianao namany koa anao ka miorakoraka za adalaina mihitsy a misy ambola izao koa isa koa nareo koa izy Je vais aller au bureau. Ah, d'accord. Oui, j'habite là et je vais aller au bureau. Et on vous empêche d'y aller? Non, mais quand même, on est en train de m'insulter. Je ne tolère pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les manifestants? Mais vous étiez là. Vous n'avez rien vu? Non, j'ai pas vu. D'accord, la prochaine fois, il faut regarder. D'accord. Vous êtes journaliste, il faut regarder. Oui. Et donc, vous êtes pour parler avec les manifestants? Non, je ne parle pas, c'est pas mon rôle. D'accord. Mais pourquoi parlementer? Je pense qu'il y a un appel au dialogue. Ety Anosy indray no misy atsika amin'izao fotoana izao a efa tonga etiko moa zany ireo olona nandeha tongotra avy any Mieritsetosika. Efa miatra ny eto Anosy ihany koa moa zany ny tandro filaminana manakana ireo vao andehan'olona fondron'olona maro avy any Mieritsetosika.
Zao moa zany ny olona miatrana ety aloha ety, ety ambony ety.
antipopolo a Madagascar. Efa vita betsaka folo taona monsieur le maire amin'ny be tanàna atao Mertsiatosika. Folo taona manana didy amin'ny Madagasikara izy zao. Manana didy amin'ny Madagasikara monsieur le maire amin'ny Mertsiatosika zao satria tsy tolona ao amin'ny Mertsiatosika ihany ty. Iza amin'ny ala! Iza amin'ny ala! Iza sisa! Iza sisa! Revina! Revina! Efa misy mpiara-miasa monsieur le maire. Vahoaka malagasy ohatratsika ihany monsieur le maire tsy manana nationalité française. Malagasy ray. Malagasy ray. Manana vady gasy ihany koa. Manana zanaka gasy. Betsaka ny tsao mandeha. Rehefa anteny monsieur le maire Mertsiatosika. Ny amin'ny fandraisana ndraiky zao amin'ny Madagasikara. Izay tanora misandratra mba hanavitra an'ity Madagasikara ity. Ny mitovy hevitra amin'ny izao tsy fihetezan'ny Madagasikara zao indray no mifanipaka. Lazainy monsieur le maire. Vetivety alova mafonja be ty afatro ty. Betsaka ny tsao. Betsaka ny tsao. Betsaka ny tsao. Betsaka ny feo mandeha. Fa monsieur le maire hono eo ambadiky raha vato manga hono raha vato manga. Tsy mbola niresaka tamin'izany rangahy zany na ora ray, na ray minitra, na indray timaso, ary tsy resaka amin'izany. Monsieur le maire Mertsiatosika tsy voavidy vola. Raha vola no tedavina sy nandeha tongotra miala tamin'ny Mertsiatosika para-pahatonga eto Anosy. Fa zao mamiko loatra ny vahoaka malagasy. Mampalahelo anahy jery ny vahoaka malagasy. Sanatria soa ny jiro mampijara. Ny sakafo tsy misy, ny oeraoera mandeha. Efa misy mpiara-miasa monsieur le maire manana négociation nidirantsika ao. Avesaty ao e! Iza amin'ny ala! Iza amin'ny ala! Iza sy iza! Iza sy iza! Rovina! Rovina! Sarangamakanareo. Sarangamakanareo. Sorry, vahoaka malagasy ananavako. Sorry, vahoaka malagasy. Mangataka tsika satria nanaovana votoatovy tekiana ny demokrasia. Fa rehefa iza no misika dia voron-doty, rehefa iza no misika dia voro-manta. Fa inona nanaovana azy kianja ny demokrasia raha tsy afaka nehoana hoe demokrasia tsika izy ireo kianja mbalaka aminy. Ianao vahoaka tomite satria nampirano mafahefany zahay. Marina fa inteny monsieur le maire aminany be ny tanàna atao Mertsiatosika ary mbola be ny tanàna hatramin'izao. Fa me apetrako foana ny vahoaka ny patron. Ny vahoaka ny patron! Misy fomba fitezay aminay ihany na avana manala loto ndande!
eto Mojary, eto Anosy. Barrage voalohany eto Anosy, zany hoe izotra tsy mahita tao zany mitandro filaminana ety toerana fa mizotra ny vahoaka. Vaky ny barrage voalohany amin'izao fotoana izao. Reny mirongatra ny vahoaka hiditra kianjany 13 Mey araka ny nambaran'izy ireo. Any mety toromarika kosa amin'ny lalana rehetra ny mpitandron'ny filaminana. Lasa raikitra ny orakoraka miazo an'ny lalana Anosy. Be amin'izao fotoana izao. Hiditra amin'ny barrage faharoa indray moa zany izao ireto vahoaka avy any Mieritsetosika Arivomamy reto. Na ny zazara dia isany hoe manao izay adia be miaraka amin'ireto amponina avy any Mieritsetosika ireto. Hiditra amin'ny barrage faharoa eto amin'ny hiditra amin'ny tunnelana Ambohidahy eto Anosy, eto amin'ny rond-point Anosy zany izao ireto vahoaka ireto.
Sendra ilatsaka vatsy tsika. Sendra vatsy ny lalana. Tsy manana sendra vatsy ny lalana. Tsika tafiditra eto. Vaky koa zany ny barazy faharoa hita samy barazy fahatelo ao ambadiky ny tunnel zany ireto vahoaka reto amin'izao fotoana izao. Somary tapahana kely zany aloha fahitady-lalana zay satria zay izany hoe matahotra hipoahany bomba lacrymogène ihany koa fangaro amin'ny reto vahoaka ireto. Ampianana mivantana ihany nareo afaka fotoana fohy. Nanao ny amin'ny tunnel ao zoky. Reto ihany koa zany mitany filaminana isa mangataka lalana sy manome lalana ireto amponina reto vahoaka ireto amin'izao.
Iverina atsika afaka fotoana fohy fa andeha hitady lalana aloha zay hitady lalana ao aorianan'ny mpitandron'ny filaminana satria isany raha zao dia be ataon'ny vahoaka izao dia isany efa maro ihany koa ny mpitandro filaminana miatra eo Analakely Ambohijatovo amin'izao fotoana izao ka andeha hitady lalana ivoahana ato akanesana eny amin'ireo toerana izay hoe arovana izay ny tenanay.